afana délivrance indray zany zavatra zany resahantsika teto amafisiko aminao fa tena zay zany le azotsika lazaina raha somary sombony kely fotsiny nytenenako hoe irenake le boky fitaka zay ho velariko aminao iaho raha afaka pitso amin'ny sabotsy ho avy izao zany izy io ny toerana ry de amafisiko ihany zavatsara amitsika ao amin'ny trano malalaky ny LTC complexe Ampefilo tsy mialonjafy fotoana io ka na efa mivavaka ianao na mivavakaiza na mivavakaiza tongava ary raha te hitan'le tena boky marina za zany tsy miteny no meny Jesosy boky volamena ka ho asehoko anareo amin'ny fotoana io fa zao le boky marina boky tsy misy fitaka no asehoko anao ho velariko anao fa izay no nomeny Jesosy hanaisotra ny fitaka rehetra anitsy ny diso rehetra ameno ny tsy ampy rehetra izay iaina ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao ka tonga ny anjarantsika amin'ny sabotsy ho avy izao ary zay no mampanetriketrika azy satria ny fampianarana hipoka ny herin'Andriamanitra hipoka ny fiainanao ihany koa hipoka azo lazaina zany zavatra zany ny bokin'ny lanitra de hisokatra eo anatrehantsika hanoratana ny anarana zay rehetra tonga any ka ho vonona anaraka lay boky marina nomen'Andriamanitra ahy dia misy teny izay hoentina vetivety aloha fa de amin'ny sabotsy raha fakapito zany fotoana io sabotsy fa 17 volana septambra de amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika ny manomboka fotoam-bavaka io ka na avy lavitra ianao aloha na avy akaiky ianao araroty aloha ty andro anankiray ty fa ao aloha zany rehefa manana etaeta hoe nga tsisy zanam-piangonana ty am'izao fa dia ho avy tsy ho ela daholo zany rehetrarehetra zany ary zay no antony antsonantsika aloha tonga maro amin'ny sabotsy mba ahafahanay mandamina zany hoe aizo napetraka voalohany zany zanam-piangonana zany any amin'iza ny tokony asiana zanam-piangonana mba ahafahantsika zany mba hoe manatona akaikikaiky fa dia tsy maintsy atao zay ao anatin'ity taona ity any ka de hoy aho hoe andao sika hamaky tenin'Andriamanitra aloha raha tadidinao ny zavatra nyresahako tetomaly nampiomaniko hoe androany sika iresadresaka sombony any aloha fa amin'ny sabotsy zany ny tena vatany sombony mikasika an'le hoe inona ry pastera le 2000 teo nampanatenainy 2005 nampiandrasany 2009 saiko solafaka ianao de 2013 saiko namoy fo zany zavatra zany inona moa ny tianao resahana ao anatin'ny rendretrarehetreny fa io zavatra io zany tsy tongatonga ho azy io tsy tongatonga ho azy io fa misy antony rendretrarehetreny ary tsy mbola nresahako fa misy teny anankiray ty izay tiako vakina aminareo amin'ny Deutéronomie toko 7:20 Deutéronomie toko 7:20 aloha vakitsika alohan'ny resahantsika zavatra betsaka Deutéronomie toko 7:20 andininy fa 2:20 sy 2:20 Deutéronomie toko 7:20 andininy 2:20 sy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny ary raha hoy ianao manakapo ataontsika ahoana ny fahafantatra ny teny zay tsy nolazain'i Jehova raha miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny izay tsy nolazain'i Jehova izany tamin'ny fahasasahina no nilazan'ny mpaminany zany ko aza matahotra azy za zany tena milaza aminao fa efa ela ny tokony teny efa ela ny tokony ilaza efa ela ny tokony anambary sy anapoka ampiariary fa everiko zao vao sitrapon'Andriamanitra fa ireo vanim-potoana nresahako reo nanomboka tany amin'ny 2000 teo zany ny hoe mety mbola mipetraka ao anatin'ny saitsika zay hoe niaina tamin'izany fotoana zany fa ny talohan'izay mety efa tsy tadidiny sasany tsony de zaran'le olona ny teny aza tsy tadidy fa tany zany de efa nisy faminaniana nataona olona mpitondra fivavahana izay teneniny eto hoe milaza ny tenany ho mpaminany avy amin'Andriamanitra na hoe mpaminany Jehova 2000 teo aloha de efa nahita zay fa tsy tanteraka ny zavatra nolazaina de tany ray izy de laza fa amin'ny 2005 nay de isy zavatra ohatran'izao inona koa ny zavatra nisy tsy tanteraka ihany zavatra nolazaina zay nkely hoe nampiandrasana ianao nampanantenaina ianao kanjo saiko namoy fo fa tsy tanteraka le zavatra nisy tany amin'ny 2009 mbola betsaka ny zavatra ary neny tombo le izy neny tombo le izy ka reo zany
reo vanim-potoana ireo de namoahan'ny lay nylazany tena no mpaminany hoe isy zavatra hitranga ohatra zao eto Madagasikara. Kanjo tena resahako aloha fa raha ny 2002 tsy nisy le izy, ny 2005 tsy nisy le izy, ny 2009 tsy nisy le izy, 2013 mbola tsy nisy le izy, ary nanomboka teo amin'ny 2009 a nanaranaky ty zavatra ty fa tsy olona ray tsony laza tena mpaminany fa dia zay mipotra ray laza mpaminany dolo de maminany, ary ny saika ny fandraisan'ireo faminaniana reo a tena teneniko anao ny marina, tena tsy afeniko anao ny marina fa ny saika ifandraisan'ireo mpaminany reo sy ireo faminaniana ireo de ny tantaram-pirenena atrany, zany eo miresaka lafin'ny politika zany. Ka io resaka politika sy fivavahana io moa anisan'ny zavatra mety hoe baraingo anga eo anoloan'ny be sy ny maro fa engane mbola hoentina eto amintsika eto amin'ity fandarany ty any mombamomba an'izay zavatra zay, fa mbola tsy zao aloha sady tsika koa moa zany efa manana programa hoe asa raha sitrapony tompo mety amin'ny herinandro izy ity de anomboka zany hoe hanapoka an'le tena hoe zao ary ny marina, zay le hoe boky mivelatra eo alohantsika boky marina le izy zany, tsy amboamboarina tsony mba ahafahantsika rehetrarehetra zay hoe any amin'ny fahadiso-kevitra sy ny lalandiso any ahalala hoe ay tsy marina zao zavatra zao fa ity ny tena marina. Ny antony araky ny teny nambarako teto maly de hoe fandrombahana fanjakan'ny lanitra. Ka am'izao fotoana zao zao a zay koa le 2014 mbola betsaka ny faminaniana mipoapoky ary mbola misy ifandraisana amin'ny resaka raharam-pirenena sy ny tantara politika hatrany, fa izahay aloha de miteny sy manambara atreto tsy hitanay zay tanteraka tamin'ny zavatra lazain'ny sasany. De zay no antony namakina ty tenin'Andriamanitra ity hoe raha misy ho izy mpaminany ka maminany amin'ny anaran'i Jehova de zao ny afantarinareo hoe tsy Jehova nampiteny azy, tsy Andriamanitra ny nampaminany anazy, tsy tanteraka ny zavatra teneniny, tsy efa ny zavatra lazaina. Rehefa zay no misy ozy izy de zao tsy Jehova ny nampiteny azy fa tamin'ny fahasasahiana ny tenenany. Ary inona tokoa moa le fahasasahiana rehefa diniana? Le hoe manao calcul, manao fandalinana hoe zao zavatra misy eto Madagasikara ka iza moa tsy hay an'io, iza moa tsy hay an'io e, tsy mipivavaka ihany ange ny mahay manao calcul fa indrindra raha hoe mpahay tantara zany avy hatrany tonga de afaka maminavina hoe zao indray ny zavatra hitranga eo amin'ny lafin'ny politika raha ny eto Madagasikara satria mahalala ny tantaran'ny malagasy izy, tsy maminany izy amin'izany fa mahalala noho ny fandalinana zay ataony. Ka nanao tahaka an'izany koa lay nihevitra ny tena no mpaminany kanjo nahariarin'Andriamanitra fa tsy tanteraka ny zavatra nylazaina, tsy Jehova ny nampaminany azy. De eo a mbola fanontaniana mipetraka hoe raha tsy Jehova zany nampiteny azy, inona no nahatonga azy niteny tamin'ny fahasasahiana? Zay zany le resantsika amin'ny sabotsy, fa sao de sanatria heverinareo mantsy hoe hanaratsy na hoe hanalabaraka an'iza indray aho a raha manohy zay teny zay a eto. Fa amin'ny sabotsy ho resahako anao hoe fa naninona tsy nisy le 2002, le 2005 sy ny sisa hatramin'izao 2014 zao, fa tamin'ny 2009 koa efa nisy, naninona tsy nisy zany rehetrarehetra izany. De zay aloha mibango tokana fotsiny de hoe tsy Jehova ny nampaminany azy. Ka raha tsy Jehova ny nampaminany azy a afaka mieritreritra ianao inona zany mety ho antony, fa ny azoko lazaina fotsiny zany de zao tsy fanan'Andriamanitra no mampiteny an'ireny olona ireny, zany hoe tsy fanan'Andriamanitra no mitarika azy ka ianao zay manaiky ny fitarehany de mitovy aminy ihany. Zay aloha zava-marina zay. Misy teny anankiray apitsika an'io a ao amin'ny Jeremia toko fa 4:10, Jeremia toko fa 4:10, andininy 4:10 ihany koa sy ny 5:10. Jeremia toko fa 4:10 andininy fa 4:10 sy fa 5:10. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehova tamiko, ireo mpaminany ireo dia maminany lainga amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho na nandidy azy na niteny taminy, fa fahitana mandainga sy faminaniana tsy marina ary tsinotsinona sy fitaky ny fony no aminaniny aminareo. Koa izao no lazain'i Jehova ny amin'ireo mpaminany zay maminany amin'ny anarako ireo nefa tsy ny rahako tsinona ka milaza fa tsy sabatra na mosary eto amin'ity tany ity, ny sabatra sy ny mosary indrindra no andringanako ireo mpaminany ireo. Za aloha tena milaza amintsika, tena milaza amintsika marina de marina, tsy mahafaly an'Andriamanitra ange mahita an'izany
tena miantso fatezerana ao amin'andriamanitra zany zavatra zany hoe andriamanitra tsy miteny zao tenenina nefa le olona milazay zao olona zay ny Jehova tena mahatezitra an'andriamanitra indrindrandrindra aveo le zavatra tenenina tsy nisy tsy tanteraka mitovitovy am'le milaza maminany de hoe tonga eo anatrehany le vehivavy bevoka de za maminany fa lany zanakao teraka le zaza aveo vavy tonga de tenenina fa de hoe mpaminany mamitaka zany tsy Jehova nampiteny azy fa ny sainy ny fony araky ty teny ty fahasasahiny fahitana mandainga sy ny sisa voalaza teo daholo fa aminanina tsy marina ka zao ho anao ze mety nino natoky nanantena ka diso fanantenana mitady amoy fo zao no lazaiko anao matompotra zao fotoana zao antso-pitiavana tonga ho antsika rehetrarehetra aza miafy eo anatin'ny faharatsiana re olona aza miafy eo anatin'ny faharatsiana hoe enao ve na de nona de nona azy tena toky na de nona azy de omen'olona sakafo masiso efa miteraka pozana akarary raha hoanina de tsy maninona fa aloha hiafiafiana fa inona moa no hoaniny tena lazaiko anao fa loza nanjoanao ka de ty tenin'andriamanitra ty de milaza hoe tsy naniraka azy aho ny tenin'andriamanitra tsy nandidy azy tsy niteny taminy fa faminanina mandainga fahitana mandainga sy faminanina tsy marina no itenenandreo de zao zay andriamanitra ny zavatra zay nolazainy de ataoko tonga aminy zao tsika miteny zao mantsy misy milaza ny tena no mpaminany ray ny maminany fa isy loza itrangy eto Madagasikara raha toka tsy lazaiko aloha fa amin'ny sabotsy tsika miona mikasika an'izay ka andriamanitra zany tsy nampiteny an'izany satria nahoana efa tsy nampiteny azy hatramin'ny voalohany de ny zava-marina de zao io zavatra nylazainy io ifototra aminy io tena ifototra aminy io fa lazaiko marina de marina amintsika rehetra ka raha toka zay ny anjaran'le atao hoe mpaminany lainga na mpaminany fitaka zay tsy nampitenen'ny Jehova zany hoe hiara ny fahatezeran'andriamanitra ary asehony miariary fa tsy izy naniraka azy de inona no anjaratsika na ny mety ho anjaratsika zay mety mialokaloka aminy atao hoe fanatsotsoran-javatra ao anatin'ny ireny faminanina tsy marina na ny fitaka ireny misy teny ray zay angamba efa nivakiana teto mbola vakitsika Romanina toko voalohany Romanina toko voalohany dia ny andininy fa 7 de aveo tonga de mitsambikina any amin'ny 1:telopolo sy 2:telopolo antsika fa tsy ho vakitsika daholo ny eo anelanelany Romanina toko voalohany andininy fa 7 ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina n'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany de arak'izany koa de arak'izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao zay zavatra tsy tokony atao zay le andininy fa 7 zany hoe rehefa ny olona neo ano manatsotsotra fiainany tsika am'izay zany le resahana enao le tsy mpaminany fa enao le mihevitra hoe nampaminan'iny Jehova ireo olona ireo nefa hita kehitriny fa tsy Jehova mampiteny azy tsy tanteraka ny zavatra lazainy inona no tenin'Andriamanitra ho anao raha sanatria anao zany ka tsy mino an'le marina ary manamaivana ny fahamantarana na ny fahalalana ny marina hoe za tsy tia alala zay marina any fa tato ny azahoako tombontsoa tatony zao tiany foko atony mety amiko indrindrandrindra de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe arak'izany koa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika ianao zay zavatra tsy tokony atao zany hoe mitovy an'le teny any amin'ny Tesalonianina 2:2 ihany izy ty hoe hanateran'Andriamanitra fiasa ny fahadiso-kevitra hinon'ny lainga zany hoe rehefa hitan'Andriamanitra ny olona anankiray fa mafy atoro tsy mety atoro de farany Andriamanitra mihitsy manova ny sainao ohatra nataony tamin'ny Farao hoe Jehova mihitsy ngeny nanamafy ny fony Farao de ho lasa tahaka izany koa ianao lasa mafy tsy mety mino marina mihitsy fa ny zavatra tsy marina ihany no inonao de zao
ery amin'ny andininy fa 2:30 avetrany vagitsika am'le romanina toko voalohany teo ihany hoe dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao zany zavatra izany no mendrika ho faty nefa tsy manao ihany izy fa mankasitraka ny manao koa. Zany hoe ny tena marina de zao raha misy ny olona anankiray manao faratsiny ao anatrehan'Andriamanitra ka mana-namana anankiray tsy manao an'le zavatra ataony nefa mankasitraka an'le zavatra ataony de ray ihany reo eo anatrehan'ny tompo. Ohatra zany hoe misy lehilahy anankiray zany ataontsika hoe mpangalatra mpamakitrano gaigilahy, tena mpamakitrano be izy io, de ianao zany ataontsika hoe namany ianao ao aminao izy mipetraka satria namanao, ianao tsy miaraka amin'nitsy rehefa mamakitrano izy fa fantatro tsara ny asa ataony, mody izy ao aminao mivantana, netana avy alainy any ao aminao ny apetrany, ny filazanao am'izay mankasitraka an'le asa ataony. Fa raha tsy mankasitraka ianao voalohany aloha tena tsy mety miara-mipetraka amin'iny ianao satria matahotra ianao sao de ho hitratra ny zavatra tahaka ny mety hoe gadra izy ohatra de mety hoe ianao koa migadra, matahotra ianao. Faharoa indrindrandrindra tena tsy ety aminao mihitsy zany hoe mangalatra izy de eo amin'ny tranonao napetraka le entana avy nangalariny avany fa matoa ianao manaiky an'izany de zay le hoe mankasitraka ny fanaony ihany koa ianao. Ka ray ihany reo eo anatrehan'Andriamanitra ka le izy tsy resaka any amin'ny alatra sy ny vakitrano fa ny amin'ny resaka hoe fanahy misy fitaka, maminany tsy marina, maminany lainga, fahitana mamitaka sy ny sisa. Ka raha ireny zany no maminany fitaka mpamitaka ny filaza azy, fa ianao kosa zany raha mialokaloka eo anatrehany an-trano ka momba ny zavatra ataony de zao mankasitraka an'le zavatra ataony, raha ihany nareo anatrehan'ny tompo. Ka rehefa tonga ny famaizana anjoan'le mpaminany naminany tamin'ny anaran'i Jehovah nefa tsy